Andiamantike Andiamanta mana karina Andiamantike Andiamanta mana mina Mirabatika eto Fianarantsoa sy ny manodidina mba ho avy etondray amin'ny sabotsy ho avy zao eo namitsika menakavy ary hiditra ao anatin'ilay loha hevitra angezabe tsika hoe anozona ny herin'ny fantrana anozona ny trosy ny zavatra tsapako tao anatin'izay roa volana nateto anateto Fianarantsoa zay dia be loatra ireo olona tena hoe andevozon'ny trosy andevozon'ny fantrana sy ny tsy fananana azy ndray andro Jesosy rehefa nandalo to Betany dia nahita ny aviavy ny Betany dia nozonony Jesosy indray mandeha io aviavy io aza misy mihinana voa avy aminao tsony mandrakizay miaraka tamin'izay maina le aviavy hatrany amin'ny raviny ka hatrany amin'ny fakany nozonony Jesosy ndray andro Jesosy dia nanozona ny tafiotry na hoe mangina mitsara tonga dia nangina ary nitsahatra ry havana azo ozonona tsara ny fahantrana azo atao tsara ny manozona ny trosy ary azo atao tsara ny manozona ny aretina azo ataoko ny manozona ny herin'ny famisaviana ozonona imbetsaka no rehefa mivavaka ho an'ny olona no manozona reo herina devoly manozona reo herin'ny maizina ary misy vokany zany misy vokany azo atao tsara ny manozona ny fahefan'ny démonie rehetra koa amin'ity sabotsy ho avy zao ty dia mba miaraka aminao indray ny tenako eto Fianarantsoa sy ny manodidina ny alarobisy lakamisy moa misy ihany fotoam-bavakantsika amin'ny 12 fa ny fotoana anisan'ny goavana dia ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina ity dia ny tenako ny pasteur Fianarandriary malala indray no mba miona amintsika eto izany andray izay fampianarana taridalana avy amin'ny tompo amin'ity sabotsy fahafolon'ny volana Desambre ity mino fa isavatra goavana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tokantranonao fa araka izany resako izany tena hoe ny zavatra tena hokendrena dia tsotra ozonona tena ozonona reo fahantrano tokantrano ao anatin'ny tsena reo famisavinana rehefa ny olona ary omen'Andriamanitra fahefana ianao anatanteraka an'izany manomboka amin'ny 7 ora maraina io fotoana io eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo koantarandolo misy ihany moa zany aty Anosy ambony lakanosy io misy eto Bateravoly misy aty misy Ambalakely manodidina ny Fianarantsoa misy daholo fa ny tena goavana indrindra dia eto Antarandolo trano fivavahana vaon'ny olo koantarandolo ambadiky ny station na essence station Shell no misy ny toerana io manontany olona rehefa tonga amin'ny station Shell ianao tsy any amin'ny Total fa eo amin'ny Shell hoe zany station na lasante Shell zany dia ao ambadika kely io misy ny trano fivavahana vahoan'ny oloko hitondra ny fampianarana hitondra toroteny ary hitondra vavaka ho anareo ho tahiny Jesosy ianao ary andray zavaritsika ao ambadika izany rehetrarehetra veloma tompoko